Salama daholo a faly mahita anareo indray afaka fampizarazahatra mahafinaritra be antsika androany dia tsy ino izany fa ny fahafahanao mihéberger ny site statique anao amin'ny fomba tena mora asehoko anao androany. Dia tsy ino izany fa amin'ny alalan'ny fampiasana ny GitHub Pages. Ok, araka ny anarana moa hoe GitHub Pages dia izany hoe fonctionnalité eo amin'ny GitHub ihany izy io. Izay aloha dia ho ataontsika voalohany dia ho publientsika makany amin'ny GitHub ny sitentsika. Dia ao anatin'ity tsy manana afa-tsy index.html miaraka amin'ity titre ity sy ity h1 ity ao anatiny. Dia publientsika any amin'ny GitHub ilay izy oui, fa nataoko test teo moa dia efa nalefantsika tany amin'ny GitHub dia rehefa ohatra ka hoe te héberger anazy ihany tsika izany dia ato amin'ny ity izao les repository antsika dia avetotsika dia makato amin'ny settings dia avy ato amin'ny settings misy an'ity option hoe pages dia avy eo sokafantsika iny lien iny dia avy eo tsika tonga eto dia ny zavatra mila ataontsika fotsiny sélectionner branche raha ohatra ka hoe aiza ny branche misy anazy. Arak'ilay nyteneniko teo hoe site statique ilay izy. Ao anavy ny fomba azahoana site statique dia inona aloha zany site statique zany? Site statique zany hoe tsy généré avy any amin'ny serveur ny information ilaina eo no eo izao. Zany hoe raha ohatra hoe avy amin'ny framework ohatra ny React, Angular sy Svelte na Vue dia afaka tonga fotsiny ianao dia manao build dia avy eo iny build iny no référencénao aty amin'ny GitHub. Dia nefa ihany koa afaka tonga dia aty amin'ny GitHub ianao no mampiasa GitHub. Zany hoe tsy mila manao build aty anaty machine dia avy eo push an'ilay izy fa izy no migénéré an'ilay page statique dia mihéberger an'ilay izy avy eo. Fa tsy izay moa no ataontsika eo fa avy amina branche fotsiny dia hitantsika hoe manana index.html tsotra kely tsika teo dia aiza misy an'iny ao amin'ny route, ao amin'ny route zany dia atao anatin'ny test nataoko teo moa miandry kely zay vao mahazo an'ity lien eto zany sauvegardentsika izay activentsika ireo dia mahazo an'ity lien ity tsika afa amin'ilay site web tsika teo dia araka ny efa hitantsika eto rehefa ohatra ka sokafantsika iny lien iny dia manana ny site tsika miaraka amin'ny identifiant GitHub tsika dia .github.io dia / anaran'ilay repository. Ohatr'izay zany ahafahanao mihéberger ny sitenao live, manao anazy démo, mizara anazy amin'ny namanao, afaka mipartager idée dia sahady ihany koa vao hoe mahavita zavatra zany ianao dia afaka manana référence ianao hoe ity nataoko tamin'izao, ity nataoko tamin'izao. Zavatra tsara be zany indrindra ho antsika vao manomboka rehetra anaovanao démonstration ana zavatra na projet any ampianarana na MVP minimum viable product ho an'ny any ampiasana hoe ohatr'izao ny idée avy amin'ny zavatra hitako tato ho ato. Dia izay ny zavatra tiako zaraina amintsika androany mbola hijery fomba maro samihafa tsika héberger site statique antsika fa ho an'ny isan'ny méthode simple aloha dia iny zaraiko anareo androany iny amin'ny alalan'ny GitHub Pages. Fa ao anatin'izay ary zany dia mino hoe betsaka amintsika nefa mba naniry héberger site na hoe ahafahana manao démonstration amin'ny sitetsika amina plateforme ohatr'ireny. Marina hoe tsy izay ny atao. Efa fantatro fa misy amin'ilay mahay be dia be amintsika efa manana fomba manokana mihitsy fa tsy izay aloha ny resantsika androany fa ho antsika rehetra na ny vao manomboka na ny efa mahay mety misy mbola tsy nahita ny satria vao aingana ity GitHub Actions ity eto dia hoy hoe andahorintsika hanao challenge kely dia nanamboatra groupe nataoko hoe IT squad dia ny challenge tsika zany amin'ity dia ny mi-uploader site ato amin'ny GitHub dia mihéberger anazy eto dia avy eo rehefa vita izay dia zarao ao amin'ilay groupe IT squad ny lien an'ilay site web mihébergenao tamin'ny alalan'ny GitHub Pages. Ok, dia manantena hoe afaka mifanao feedback, mifanao retour, mifampiresadresaka manodidina an'ilay projet nataonao tamin'ny GitHub tsika ao anatin'io groupe io. Manantena ny fandraisana anjara avy amintsika rehetrarehetra dia misaotra betsaka nijery an'ity vidéo ity dia ao amin'ny IT squad eo tsika mahita ny zavatra nataonao tamin'ny alalan'ny GitHub Pages. Eny ary, masoa daholo.